tsara toko fahatelo. Ary ny firenena navelan'i Jehovah hoentiny mizaha toetra ny Israely dia izay rehetra tsy mba nahita ny ady rehetra tany Kanana, mba ho fantatry ny taranaky ny zanak'Israely izany amin'ny ampianarany azy ady, indrindra fa izay tsy mbola nahalala izany akory teo aloha, dia ireo andriana diny tamin'ny Filistina sy ny Kananita rehetra sy ny Sidoniana ary ny Hivita izay nonina tany an-tendrombohitra Libanona hatra ho akaiky ny Bala Hermona ka hatramin'ny lalana mankany Hamata. Ary nentina izaha toetra ny Israely ireo mba hahalalana na hiaino ny didin'i Jehovah izay nasainy nandidiny Mose sy ny razana izy na tsia. Ary ny zanak'Israely nonina teo amin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary naka ny zanakavaviny reny ho vadiny izy, sady nanome ny zanany vavy ho vadiny zanaka lahany reny, ka nanompo ny andriamaniny. Ny ratsy nataon'ny Israely sy ny nanirahan'Andriamanitra mpitsara monjy azy, ny tantarany Otiniela sy Ehoda ary Samgara. Ary nanao izay ratsy eo amin'i Jehovah ny zanak'Israely, ka nanadino an'i Jehovah Andriamaniny ary nanompo ireo Bala sy Asera, dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah, ka nivarotra azy ho eo an-tanan'ny Kôsanrisataima mpanjakan'ny Mesopotamia izy, dia nanompo an'i Kôsanrisataima ho 9 taona ny zanak'Israely, dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely. Ary Jehovah nanangana mpamonjo an'ny zanak'Israely izay namonjy azy, dia Otiniela zanaka lahan'ny Kenaza zandrin'ny Kaleba. Ary ny fanahan'i Jehovah ny tao aminy, dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka hiady. Ary Kôsanrisataima mpanjakan'ny Mesopotamia dia natolotra Jehovah teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namely an'ny Kôsanrisataima, dia nandra ny tany 7 taona ary maty Otiniela zanak' Kenaza. Fa nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah indray ny zanak'Israely, ary Jehovah nampaheran'ny Eglona mpanjakan'ny Moaba hiady amin'ny Israely satria nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy, dia nampiangona ny taranaka Amona sy Amaleka ho any aminy izy. Ary nandeha izy ireo ka namely ny Israely dia nahafaka ny tanàna Berofi. Dia nanompo an'i Eglona mpanjakan'ny Moaba 18 taona ny zanak'Israely. Ary nitaraina tamin'i Jehovah izy, dia nanangana mpamonjo azy Jehovah, dia Ehoda zanak' Gera avy amin'ny taranaka Benjamina, lehilahy Kavy, dia nampitondra azy fanomezana ho an'i Eglona mpanjakan'ny Moaba ny zanak'Israely. Ary nanao sabatra 2 lela Ehoda, hakio ny alavany, dia nataony tao amin'ny fehikibony ambanin'ny akanjo fiadiany izany teny ambalany ankavanana, dia nitondra fanomezana ho an'i Eglona mpanjakan'ny Moaba izy, ary lehilahy matavy be Eglona. Ary rehefa vitany nanolorana ny fanomezana, dia nampodiny ny olona izay nitondra izany, fa noho ny tonga teo amin'ny fiadiam-bato izay any Gilgala kosa izy, dia niverina ka nanao hoe misy teny holazaiko mangingina aminao ry mpanjako. Dia ho kosa izy, melahy kely nareo ry zareo. Ary izay rehetra nitsangana teo anoloany dia niala teo aminy. Ary Ehoda nanatona azy raha nipetraka irery teo an-tilikambony fiatsiatsiana izy, dia hoy Ehoda, misy teny avy amin'Andriamanitra holazaiko aminao. Dia nitsangana niala teo amin'ny seza fiandrianany Eglona, ary naninjitra ny tanany ankavia Ehoda ka nandray ny sabatra teny ambalany ankavanana, dia natsatony tamin'ny kibony Eglona izany, ary difotra mba amin'ny zarany, ka voasaro ny taviny ny lelan-tsabatra, ka dia tsy nanatsoaka ny sabatra tamin'ny kibony izy, ary niboroaka teo amin'ny vodiny izany. Dia nivoaka teo amin'ny lavarangana Ehoda ka nandrindrina ny varavaran'ny trano ka nanidy azy tao. Ary rehefa nivoaka izy
dia tonga teo kosa ny mpanompon'ny egoloana ary raha nahita fa indro voahidy ny varavaran'ny tilikambo dia hoy izy mihavela ato amin'ny tilikambo fiatsiatsiana izy aloha. Dia niandry mandra-pahaverihevina izy ireo kanjo tsy namono varavaran'ny trano izy ka dia naka ny fanalahida izy ireo ka namoa azy ary indro maty niapatra tamin'ny rihana ny tompony. Fa Ehody efa nandositra raha mbola nitaredretra izy ireo ka efa nioatra ny fiadiam-bato dia nandositra ho an'ny Seirata. Ary rehefa tonga teo izy dia nitsoka ny anjomara tany amin'ny tany avoany Efraima dia nidina nanaraka azy avy tany amin'ny tany avoana ny zanak'Israely ary izy no nitarika azy. Ary hoy izy taminy, manaraha fa efa natolotra Jehovah eo an-tananareo ny Moabita fahavalonareo. Dia nidina nanaraka azy ny olona ka azony ny fitana any Jordana hankany Moaba ary tsy nisy navelany hita na dia iray akory aza. Dia namono ny Moabita tokony ho ray alin-dahy tamin'izany andro izany izy, samy olona vaventy sady mahery izy rehetra ary tsy nisy afaka nandositra na dia iray akory aza. Dia resy ny tanan'ny Israely ny Moabita tamin'izany andro izany ary nandro 80 taona ny tany. Ary nanarakaraka azy Samgara zanak'i Anata izay namela ny Filistina 900 lahy tamin'ny fanindroana nomby dia namonjy ny Israely koa izy.